nahatonga an'le roro nisy zoko maromaro dia ohatran'ny kilalaona zoko izy dia anaram-bositra fa izay rehetra zay niaraka tamiko dia misy roro, misy momo, misy lolo, misy zozo, misy coco, misy zaza. Za tany amin'ny faritany Fianarantsoa zany hoe tany Ambalavoa Tsenim-Pareny teraka dia tany efa nanomboka ny lalao baolina tamin'izany mbola teo amin'ny faheny taona dia nandalo ny Fozeba nandalo ny hoe Fozeba sy ny championnat minime sy ny rehetrarehetra fa ny tena marina dia nanana prof de PS moa no tena fiteny azy fa tamin'izany hoe prof de gym ny atsovana azy ireo prof de PS ireo no tena nampianatra dia nanao misy discipline maromaro no nampianarana dia afaka milalao basket, afaka milalao handball, afaka milalao volley any safidiny baolina kitra fotsiny. Handball. Mitondra tomobile miaraka amin'ny fianakaviana. Tena nampimety ao anatin'ny foot dia teny ambonin'ny kianja. Ataonay blague izy amin'izao fotoana izao satria ankizy anankiray manao marquage dia voadona le adversaire dia ny bataille anaty sisiny dia mbola nandalo nakeny any izy tokony 10 contre 11 zay zany fa lay mpilalao mitenenina tamin'izay fotoana izay nanaraka an'le ankizy marao dia fa maninona tsy makina ambony terrain 10 mètres ny adversaire ako dia mijanona teo izy lasa 10 contre 10. PSG sy Real de Madrid tiako fotsiny. Didier Deschamps ny fomba fitantanany sy ny taktika apetrany izy koa anisan'ny bebe mpanenjika izay fa izy io sady champion du monde izy io finaliste ny Euro, finaliste ny coupe du monde farany teo zay tsy moramora indrindra le farany teo. Ny Telma efa mpanao amin'ny baolina kitra foana hatramin'izay. Mba ho lasa lavidavitra sy ambony kokoa noho ny zavatra efa vita teo. Miady aloha vao mandresy dia alefa ataovy.